Akory aby ny fandarana sandrifindray no arahana izao. Iarahana mananjotosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra izy ity ho fanomezam-boninahitra an'ireo vehivavy nanamarika ny tantaran'i Madagasikara. Ny vehivavy sy ny politika teto Afrika no resantsika ka hifantoka amin'ny Gisèle Rabesahala ity fandarana ity. Teraka tamin'ny 7 Mei 2027 teto Antananarivo izy. Nametraka tantara ho an'ny vehivavy sy ny politika teto Madagasikara sy ho an'ny Afrika manontolo. Vao 17 taona no efa ampitantsoratra tao anivon'ny antoko politika MDRM na Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache izy. Izany hoe isan'ireo mpikambana voalohany tao anatin'ny antoko ary vavolombelony tolona tamin'ny 17 sy 2027. Fa toy ny ahoana kosa izy teo anivon'ny fianakaviany. Andeha hainoantsika ny fampahafantarana avy amin'ny Mamy Rabesahala, zanaky ny mpiray-tampo aminy. Gisèle Rabesahala aloha zany voalohany indrindra Zizou ny fiantsonay azy teo anivon'ny fianakaviana. Anarapetaka nomena azy hatramin'izy fahakely, izy faravavy amin'ny zareo efatra amin'ny rahavavy dia mianta izy ary nampiatainy ny reniny. Izay moa zany mbola niaina niaraka tamin'ny reniny fa mampianta ihany koa ny reniny sy izay rehetra nanodidina azy. Tsy nanambady izy tsy niteraka fa ireo zanaky ny ray-tampo aminy miisa 14 no ohatrany hoe solonjanany akoatran'ny saka, ny alika, ny boloky ary ny sokatra izay nompiany dia izay mahery ny 20 zafikelindreo ray-tampo aminy. Zizou raha ety ivelany izy ohatrany hoe olona entitra, masika dia teo aminay izy misy an'izay entitra izay fa tsy midika koa hoe olona tsy azo atonina. Izy olona faran'izay sarotiny amin'ny resaka ora. Ho fanajanao any tenanao sy ho fanajanao an'ilay olona mifanao fotoana aminao. Satria aminy ny tonga alohan'ny ora no atao hoe tonga amin'ny tena ora. Ny tonga amin'ny ora ny fanomezana efa tara ary ny tonga ao aorianan'ny ora ny fanomezana efa tsy azo ekena. Tsy tia olona mitavozavoza fa rehefa manao zavatra dia atao haingana ary atao tsara. Rehefa natomboka dia vitaina hatramin'ny farany araka ny tokony ho izy. Valiteny hoe tsy haiko, tsy valiteny aminy. Rehefa manontany zavatra izy dia raha tsy hainao dia teneny hoe tsy haiko aloha zao fa andraso fa karohako na andraso fa ianarako dia lasa ianao mikaroka ny aingana dia miverina ny aminy rehefa avy eo hoe tena hitako na hoe tena efa nitady ihany kosa fa tsy nahita. Fa izy dia olona tia fiainana, tia miaina, tia misakafo, tia mandihy, tia mihira, tia miala voly. Izay rehetra mahafantatra ny Zizou raha vao misy fety dia ny hira fantatra fa tsy maintsy hirainy dia La Vie en Rose ny Edith Piaf. Izy tia se cultiver be. Nanosehany anay hoe tokony ho tia fianarana, tia mikaroka ny saina, tia mamantatra ny zava-misy, mamantatra ny tontolo manodidina, mamantatra ny kolontsaina misy, ny olona, ny fomba fiainan'ny olona sy ny fieritreritry ny olona, izay zavatra ohatr'izany tiany. Ny anazy aminazy mitovy daholo ny olona. Na ny mpanampy ny tao an-trano, na ny olona hoe vahiny hoe eritreretina hoe manan-kaja, izay izy. Nofidin'ny UNESCO ho Femme dans l'histoire de l'Afrique. Vehivavy ny tantaran'ny Afrika moa izy ny taona 13 sy 20. Nanamarika azy tamin'ny fotoanana minisitra azy ny nandraisan'ny filoham-pirenena Cubain Fidel Castro azy tany Cuba ny taona 7 Nodimandry teo amin'ny 2 taonany izy ny 17 Jona 2022. Tonga soa indray eto amin'ny tapany faharoan'ny Sandrify. Miarahaba ny Madame Bakirasoa Fetra. Resaka kely mahakasika ny Gisèle Rabesahala. Ianao niarahana asa taminy tao amin'ny ministera ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany. Toy ny ahoana zany Gisèle Rabesahala zany? Miarahaba ny mpiaino rehetra. Gisèle Rabesahala entitra be teo amin'ny fomba fiasa, tsy manaiky mihitsy fahadisoana, fahatarana, manaonao foana, olon'ny fifahalalozana, olon'ny fampianarana, tena mampianatra le ramatoa. Tia zany hoe mioty vokatra dia miarabanao no ny zavatra izay nataonao makasitraka. Izay no tena nafinatra tamin'ny fiarah-miasa tamina. Nisy boky izay nosoratany hoe ho tonga ny fahafahana tamin'ny taona 2020. Inona zany ilay ventikevitra boky io? Tonga ny fahafahana que vient la liberté. Misy sarany tsara tarehy ao amin'ilay fonony eo. Iny boky iny zany tena mirakitra ny fiainana Gisèle Rabesahala amin'ny ankapobeny. Tsy mitantara mombantenany izy fa mitantara kosa ny fomba zany
inentiny tolona ho amin'le fahafahana. Mbola tanora Gisèle Rabesala dia niady ho amin'ny fahafahana ary nandritry ny fotoana ny ainany teto ambony tany. Miresaka momba ny politika izy fa resaka fahafahana resahany Gisèle Rabesala koa raha ohatra ianao ka mbola voagejana fotom-pisainana tena tsy misy fahafahana. Ny kolotsaina, ny fomba amam-panao, ny zavakanto rehetra ary tsy mahagaga izy raha ohatra ka lasa ministra ny kolotsaina sy ny zavakanto revolutionnera taty aoriana. Toe-tsaina sy endri-tolona toy ny ahoana zany nataony tiano tohizantsika amin'izao fotoana izao. Gisèle Rabesala zany tena olo fihavanana na teo amin'le fiainana ara-politika ary niasa mafy teo amin'le fampihavana-pirenena tamin'ireny korota nomboka tamin'ny 3 sy 4 arivo ka hatramin'ny 5 sy 4 arivo ireny mijoroa amin'ny foto-kevitrao aloha ao anatin'ilay kolotsaina malagasy miaro ny teny ary izay tena zava-dehibe tamin'ny Gisèle Rabesala nampatonga azy nanangana bibliotèque nationale io tsy maintsy mamaky boky sika, tsy maintsy manohitra boky sika fa ao anatin'ny boky nahitantsika amin'ny fahendrena malagasy, ny fomba mampanao malagasy mahaizy antsika, tsy maintsy manao fikaroantsika miresaka amin'ireo olombe rehetrarehetra izay mitazona ilay fahendrena malagasy. Nanahoana ny nametrahany an'izay lalatsaina rehetra izay? Na fahaizana miteny, na ny fomba fijoro, ny fahaizana manatona olona. Tena baba ianao. Izy moa anatin'ilay comité de solidarité teo amin'ny divon'ny Afrika, vice-présidente na fikambanana anankiray izy karakara amin'ny vehivavy sy ny tanora. Manana fahaizana manokana Gisèle Rabesala miresaka mampanaiky ny hevitra. Izay ary momba ny Gisèle Rabesala ankasitrahako ianao nahatra ny aino hatramin'ny farany veloma.